Atolotry ny malagasy Gypsum sy ny XL radio anao mandrisy ty herinandro ty. Le tantara mitoy nampitondraina lohateny hoe Zana Domoina Diampenny RMK Rovaneko. Ireo amelona tantara Anja Safidy Nekena Natiora Notsingaina sy Safidy Razafiarimanana ary Asana. Nandray feo Janta finaritra nikirakira lafin'ny teknika tsy toaina arinaja nanatontosa RMK Rovaneko. Fanangatsika kosa ny androandroany zany ka sady ohatrany mandrivotra vavy zany. Aleo mihitsy aloha atsofoka ity akanjo ba hitako miantona etitsy. Zay aleo an'izay avoakatrika ala mafy dia any sady mamanara roatra manondraka an'ilay anana be ry. Salama rera sady a. Salama retsy a, mamoaka vao maraina izany a. Ie, somary avoaka maraina mihitsy izy reto fa soloza miaka etiko. Sady mbola betsaka ihany koa ny zavatra mbola ho atao rasazy. Gauche. Arrive. Mba mahatitra koa ny retombo reto rasazy. Mazotoa aloha retsy indri fa mbola maika hiasa koa. Dia misaotra betsaka omendalana ianao. Mbo tsara tarera nga rasazy tonga. Tsy isy azy indray ve izao ny tovolahy eto an-tanàna mahita azy ty. Nefa tovolahy tambanivohitra ve momba ataony ininy. Ary aleo afatra eto kaiky ny fasan'izy telo menaka eto retombo reto amin'izay mba ambenany eto. Tsy izaho tokoa moa izany dia tena kambo tsy mba menaka anteherana. Raha lafo tsy mba misy mpanarina. Raha maty tsy mba misy mpitomany. Zao izy telo menaka efa sasa miandry ahy. Aza matahotra nareo telo menaka fa voava tamin'ny miantso ahy eo Zanahary aho. Avy hatrany dia andeha. Sedera. Ahoana izay? Rehefa tena nandinika aho dia aleo mihitsy sika manatona an'ireny olona tena mahay ireny. Izay fitsaboana rehetra natao kosa ve dia tsy misy vokany tsara daholo. Tohatra ny volantsika fotsiny ny lany. Marita kely re raha afako a. Tsy maintsy misy koa neny hoe iasany fanafody. Fa tsy hoe androany akory ianao mampiasa anazy dia tsy maintsy ho sitrana androany teny androany ihany izy. Ka na dia izany ary ry Sedera. Efa ho 5 taona ny vadinany atsika izay 5 taona ny karakarana vatana fa mbola tsy nahitana vokany ihany kosa ve? Tena tsy mety izany. Tena leo na aleo sika mananganjanaka ry Sedera. Sao dia mba izay mantsy ny metimety amintsika kokoa. Inona nefa ny tena atahoranao amin'izany? Sika ne mbola samy tanora sa sody kosa ary ianao ity mieritreritra hoe ariko raha sanatria tsy miteraka ka. Ka izay indrindra ne. Ny lehilahy hono mantsy tsy mila vehivavy momby zaniko. Aza dia atao bangy tokana toy izany kosa reny lehilahy. Zao eno tsara fa tsy amerina aminao an'ity teniko ity tsony aho. Miainao avy malalako. Miainao anao ary a. Ento aty ny tananao dia avy eto anilako eto. Tamin'ny 5 taona toy izao natao fombafombontsika. Nangataka anao tamin'ny ray aman-dreninao nanaovana voady lehibe teo ambonin'ny alitara ianao ary anisan'ny lazaiko tamin'izany voady izany hoe na boka na clé maina dia ity sy anajanao ary hijanonao voadinao. Dia sanatria koa ve dia hoe izany clé m'izany no entiko hanarinanao. Ka le clé moa kanery Sedera ka tena clé magoavam-be. Aza miteny an'izany hoa ianao. Avy eto anilako. Etsoroako izany malalako izany. Tiako ane ianao tiry tiany ary tsy atakaloko an'izan'izy izany. Za koa ane ka tena tianao raha avako Ary tena faly mahary an'izany voady ataonao amiko izany. Ary alamino amin'izay ny saina dia ndao atory fa efa alina koa anie izany andro izany.
aina sahady indray ty ny andro marina. Ary aleo fo eto amin'izay hamonjy ny asa fa sotratry ny andro atoandro eto ka. Aleo aloha ny akoho nomena sakafo melo fa mba tsy manondraka androany. Atri ary izy tedikasa angamba atao etsy ambony avaratra etsy izany ka. Toa misy an'le lehilahy manao satroka plastika be ireny mantsy ireo. Kalado Razazy marina. fa iny za mahavariana andry eto rery zany. Jereo any raha tsy tapitra lanina koa daholo hanatanaty bezarandry. Oay, ay tokoa marina. Variana nijery an'ireto tovolahy menjaika amin'ny plastika sy kiloty mitambatra amin'ny akanjo rehetra re zara sazy a. Neveriko fa ny zipo ihany mantsy no afaka mikambana amin'ny akanjoko. Tsy azoko ty tendry ambara. Ka hitandrazazy. Ny zipo zao a, rehefa miaraka amin'ny akanjo dia lasa robe ny anarany. Fa mbola tsy nahita takan'ireto tovolahy reto mihitsy any Rasazy. Pataloha dia akambana amin'ny akanjo. Manontany tena mihitsy aza hoe ina zany zao mba anaran'izy ireny. Amin'izay dia samy manga antitra avokoa ny lokony. Mahatsikaiky akory tsy tindry. Combinaison kiny anarandreny a. Capuchon. Combinaison ary mandeha anatovana izay ny tokony ataondry fa aza variana amin'ny zavatra tsy misy dikany eo e. Eny ary Rasazy mafatifaty eo. Inona tsara hono le filaza azy teo. Toa hoe combinaison sa capuchon. Mahita karazan-javatra koa ny zareo tandreny vohatra ao e. Tsy mba tia andreny kosa aloha raha zany ampanaovina andreny. Anatin'ny ve sao tsy mafana be ohatrany dora. Ako. Tina, mifoaza amin'izay kifa efa maraina ny andro e. Bonjour malalako. Bonjour ndry. Mba mifoaza amin'izay hoa fa efa tena maraina ny zany andro zany. Sady ny antso aty koa ny patron fa hoe misy asa ilainana maika hono. Zany ve? Fa nga dia tena asa maika be tony ahoana loatra ny dia anakotapainy anao vao maraina toy izao e. Nisy olona efa nanao an'le asa ihany ho tamy fa nisy dina le antapoka dia tsy maintsy nisolo ny toeran'ny olona io ahy. Ny asa efa manomboka nefa ny ingénieur indray tsy misy dia tsy maintsy mandeha aloha. Ay kosa, aleo ary fa karakaraiko ny sakafontsika maraina fa sao taraiky ianao e. Dia aza mandro aloha zany fa aleo atambatra rariva. Ka maninona indray e. Tonga dia efa manana vetivety atao fa sao tary ianao. Ka tsy zany ny ery Tina fa misy inona ry sedera? Misy olana nga? Ka any ambanivohitra lavitra be any le asa e. Lalana adiny 4 mialana Antananarivo. Maninona tsara hoe ry sedera? Dia nanaiky an'izany koa ve ianao? Tsy manapidiny re tsy maintsy manaika mba ho fanajako ny asako. Sika anie izao ka mbola ao anatin'ny fitadiavana zanaka ry sedera e. Dia andeha hoany ianao dia inona ny dika amin'ny fitsaboana tao amin'izany? Koa tsy vola olaniana fotsiny. Omeko safidy ianao na ianao makany dia adino momba, na ianao mijanona dia miara-miafy sika. Aza dia mba manao toy izany kosa kiry malala. Vao tamin'ny alina ve tsika mifanao voady dia zany sahady nasitronao azy e. Zany ve ny porofom-pitiavanao ahy? Fitsinjovako no avintsika anie zany antony ankinisako an'izany e. Tsy ekeny saiko izany ry sedera. Mbola tsy mahafoy anao Iasa ho ana le ako any fa tsy anao adalana akory fa aza manahy ianao e. Aza matahotra ianao fa endry sy anajanao foana dia matoky koa fa endry sy anajana ianao Dia mandra-pahoviana nefa ianao no mijanona any e. Dia ahoana ny momba ny zanatsika? Mahazo ny anjara sazantsika foana tsika fa aza manahy ianao e. Ary avy eto atratraka eto izany havako izany dia aza mitomantsony e. Matoky anao ary e. Dia rovianao zany nareo ny iverina. Mbola tsy izay fotoana iverenanay mino kosa nefa fa tsy elaka. Vadiko mbola tanora be ty kosa ve dia avelako rery aty tany lavitra ty e.
Raha mba fantatrao mantsy ry Tina fa iritoana mahery ny fifanarahan'ny asako any any aho dia sady hitady izay vehivavy mety ahazoko taranaka ary fangana ary karakarao amin'izay ny sakafo fa sao dia tareto ihany aho eny ary izay zany fa ilaozako aloha ianao. Aleo ampody ary tombo reto amin'izay aloha fa efa hody ringa be masoandro. Ayo, misy fiara mandery amin'ny arabe ampitatsimo ry. Mba ohatry ny ahoana tokoa ary izao ny tsiro mitaingina azy ireny e. Ny any Antananarivo any vantany vao teraka ny zaza dia mitaingina fiara. Nefa izaho dia efa 12 taona mbola tsy nitaingina an'ireny akory. Oay, ay ve misy olona ato ariako ato e. Manahoana tompoko? Manahoana ry? Fa inona nataondry irery aty amin'ity andro hariva be izao ka? Sa mbola miandry ny zalahy? Zalahy izaka izany tompoko. Tahaka ny tsy misy olona manana anarana zalahy izany mantsy mipetraka etiko. Ndry ity koa dia mampimehaka. Inona ho any ataondry hariva aty antsaha aty? Sa mbola miandry olontiana? Ay fe olontiana izany zalahy lazaindra misesy izany e. Ka andeha ampodiny ompoko re aho tompoko fa tsy manana an'izany olontiana izany Ay kosa. Fa hono raha ohatra hoe tsy mahadiso izaka ny anaranao? Kialadoha tompoko ny fiantson'ny olona fa Domona ny tena anarako. Fa misy lavandramose ny anarako anga sa mitovy ny anaran'ny olon-tindramose? Ka mba tia halala izay anaranao fotsiny aka. Ay. Fa izany aloha ihany fa tena mahafatifaty mitovy amin'ny anaran'indry ny endrik'indry. Tena hita mihitsy hoe zana Domona. Endriky ny sasany tokonana. Tena lafatra e. Mba be tokatoka koa na amin'izany lehilahy izany ka. Sa za mihitsy fanao ny tovolahy andrivohitra. Azafady anie ianao raha misy ampidiko ny omboko fa tianao koa toa tsy hanampy akory fa lozanao mitokatoka eto fotsiny koa. Omendalana ary ndry e. Tia numéro-ako dia mba atsoy ary tia ndry. Numéro? Samy numéro zanga ny fiantsonanao raha misy? Eka. Ao ary fa atsoko an'izany ianao e. Zay fa lasa? Ndao ary. Atsono ny ihany efa sady lasa ihany izy. Sa lasa infantiny angamba hoe numéro ny anarako. Sy bakily vendra. Jereny ity izy misaringy portamba ohatran'ireny indreny. Fa izy kosa aloha tsy ratsy Verezany lavitra mihitsy raha tiana. Fa saingy izy ity sady vendrana ny mbola saringidringotra ny mahavoazy ka. Ary aleo koa hiala teto amin'izay fa atri ary iza koa ity zoko be mena maso midiridiry be ity ka. Mety avy mifoka an'izany moly izany ngambo tonga ka. Tsy rety izy raha tsy midiridiry salan'ireny anaikitra ireny. Aleo elana fa tsy. Ty zany le trano araka le toromarika voalaza ato anatin'ity torolalana-ty. Ary aleo eto ny fiara rangano ajanona dia miklaksonina fotsiny. Iny kosa eny fa nisy olona ka. Tondray zany ilana no mipetraka mandrapary sy edera. Mandrosony ianao tompoko fa miandry anao ambony ao madama. Ayo. Ay ve ka raha misy numéro ty e. Tena ianao ty. Ty mihitsy le fiara hitako tery atsimindalana tery. Ay ve ka ty aminay ianao e. Mandrosoa. Fa raha misy numéro ahoana koa e. Za ngany laza aminao hoe numéro nanarako. Eka, ianao ihany no tenitena tsao hoe numéro etsonahy e. Tena mbola mila ampianarina be mihitsy ny vehivavy aty ambanivohitra aty ka. Efa napoziko mihitsy zao hoe zany no fandraisanao zavatra nolazaiko. Ty ho any numéro telefônina etsondry fa za tsy niteny akory hoe io ny anarako. Sady numéro koa filaza azy fa tsy zany numéro andry zany e. Ka tsy mahay ry ara mise
Zany tsy mba niditra an'izany sekoly zany ny andro sy nakakitaino mba nandaniko fahazazako na zany talafenina zany arany Ramsey oay Ramsey ka tsy fantatra akory jereko mbola tsy nahita telefonina koa zany ye mbola tsy nahita an'izany aho ary telefonina koa filazazy fa tsy zany talafemimanao zany ary aleo aloha sady androso de ampianariko sy ampafantariko andry miadana eny ihany sady za koa mantsy somary hijanona ela ty sa tsy te hianatra tsony kialado mbola te hianatra ka fa za ve tsy hamenatra be hoe za efa vehivavy lehibe ty mbola verina karapola indray sa tsy mampaniny zany Ramsey mifavinoana andriny zava-dehibe ka sady ngamondry hoe averina karapoly zany tsony ampianarina fotsiny ry de sady ampianarina fitiavana any tiako be daholo zany Ramsey dia anogoviana zany Ramsey ny ampianatra ka to efa tsy androko ery mantsiko tsy ataontsika ela fa ato amin'ity tanàna ty ihany moa zany ry no mipetraka eny tompoko ato no mipetraka miasa moa zany ny tena ataoko ato ay kosa tonga de mety be amiko mihitsy zany fa zao fotsiny rehefa amin'ny alina ihany avo afaka mampianatra andry fa tsy maintsy mamita ny asako rehefa amin'ny atoandro tsy mampanina re zara teo koa ny ka tsy afaka amin'ny atoandro fa ono sody mba misy tambiny kosa aloha zany zava-tsy ho lehibe ho ataony Ramsey amiko zany za mantsy manam-bola omena Ramseyko ka tsy makatambiny aminao zany ankiza ary andehana am'izay vonjeny asa fa sao de ho bedin'ny mpampiasa etondry zay ary aloha fa ilozako ianao ndao ary dray za to famindra mba tena mahafinaritra koa ty ambo amin'ny vohatra ty zany ka ndrivotra tena mbola madio tsara tsy toy ny any andrenivohitra mihitsy ny tontolo mbola hita tena hoe maitso mavana ny rano tena mbola madio tena tsy maty antoka ihany alanaka tika ny toerana mampitonitony fo mangina tsara ihany koa raha tony zao ny any Antananarivo tena efa feno mpifankatia mitsitokotoko tena tian'izy ireo matsony ny toerana mangingina toy izao ko salamaringa ay vetsy za rery ny eto amoron-drano amin'izao atoandro be zao ary tsy hitako nahatongava lahy teto akaiko teto sa za ve ny diso variana loatra ary maninona ny tira tonga de milomano fa tsy nitongotra fotsiny ajoboka ao sa matahotra rano lalina tsy hoe matahotra rano lalina ka fa zao fotsiny aho mba mahafinaritra ako maninona rangany midina milomano aty ako raha milomano ao lahy de mety ho sa ihany ny bandy ka raha ve tompo tanàna tsy mahasamby joboka ao de zavahiny ray no tetateta ao elako kay bandy kanosako tsy misy rano lalina zany lesy ao raha mandeha any io raha doby io de mety hampatahotra fa rano marivo be io aoka zao fa tsy maninona letsy eny aryko aleo fotsiny aho hipetrapetraka eto akaikelahy eto za koa mantsy vahiny ny tena mariny ain'lahy ihany mba tianana mpandeha mety any tanàna mety zany ka indraindray mantsy ny toerana toy itony be vadivady ka zay ny ilana namany sady anaroroatra isora kely ihany aloha dray tena mialatsiny sefa tena tsy mahazaka an'iny fofony iny mba saharokenatra koa zany raha bandy efa 4 minitra zao no nitafatafany mitsamo manteto nefa de mbola tsy nahita zay endriny mamaly izy de sady mitodika ihany ty ary misy an'le sigarabe raha ohatra hoe no mety amin'lahy tena tsy mandray alesy aho fa misaotra zany ny dala raha nitodika akory arony tokoa aizaho aizy ity moa zany lisa no mipetraka ery ambony ery zay mipetraka raha zay ny tena mifantatra inona zany no mahatonga ingaho be fanontaniana betrony zao iny fa nitodika kosa ka ohatray fa tsy ngia ve le nidiridiry be tamiko ndray atandro ry tena ngia mihitsy iny ka za iny ka fa ilaozako aloha se fa mbola be zavatra atao be aho ioko sady maneho koa zany telefonina anao zany fa zay ilaozako aloha ianao omendalana re lahy allo zao de zao ve ao fa ho avy ary try
ary lasesa sahady ny dala teo ka, ary toa ifariakaiky amin'ny fasana nytondrondry sahady le ty mba mahery mandeha koa le ry zany aleo andeha asa amin'izay fa efa niantso ateo koa ny ekipy Ody Ramsey ô. Zay fa efa ho lany ty krediako ty de mba endry tsara. Endry aza matahotra ianao fa endry be ty de la koa mba endry tsara ny atanin'olona any eno zay fa tafandry matory ny malalako orika mamy be. Ay vika domony mandrosoa ary. Ie za zay fa tena ela be ny andry anao tetiko ka mipetrapetra eny ambony fandriny aindry ihany koa fa tokantrano delany atoko misaotra ary ianao raha misemimiroto ny tendrery tato eniko ianao mbaravarana to miteniteny be nefa de tsisy olona miresaka aminao kory ny ato tsy nitendrery zany afa niantso tamin'ny finday zay ihany koa ny antony mbola tsy namako mivaravarana teo ay fe ary kay Ramsey zany manana finday tokony mba ampianarin-Ramsey nikitika andreny fa tsy mba misy zavatra fantatra any reny ao fa ampianariko anao daholo zay rehetra tianao ampianariko anao rehetrarehetra fa mba efa avy ny sakafo tokoa velondry ity sa maikamaika ny hianatra tao de najanona fotsiny sakafo raha mbola tsy avy nihinana mantsy mbola misy ireo manga zany savo manga Ramsey reo de jereo de mba atolory kely aty any domony ho telefonina azafady fa inona foana re zany telefony malazainao zany Ramsey mimero fa tena tsy fantatra any zany zao sedera no anarako fa tsy zany Ramsey mimero anao zany de telefona ny fiteny fa tsy zany telefony anao zany koa moa izy teo azo ve zany zavatra lazaiko zany eny tompoko ary inona amin'izay zany le hoe telefony telefona de finday ihany ny filaza azy saingy hoe atao amin'ny teny vahiny fotsiny fa re ay ve ka finday ihany ty telefony ka ty ary ny findainao ary tena goavana be ny izy zany sady misy sarina vazaha anankiroa eo avelany fa ina koa ty mampome Ramsey sedera tena mampalahelo rehefa tambany voloka sarim-bazaha ho nefa de sariko sy tiany zao ny ataoko fond d'écran ndehana aloha any sakafo de avy eo ndray ampianariko andrihatra mikitika ny findaingeza be ary ao fa ho aniko aingana ary ty ary ho amiadana ihany na de zany azy tena mangaditsika mahafinaritra be zany Ramsey ary ngainao tsy hidina hiaraka amiko ilomano ato Ramsey ianao ne zany resako zany azafady fa tena variana mijery andry tovolahy akaiky amin'ny fasana ambony de tsy haiko zay lazainao fa fasanay zany Ramsey sedera de zay ihany koa zay tovolahy eo fa tsy mba mahita an'izany eny masiko fa io akaiky ny omba mifatoranao tamin'ny maraina io re sa tsy ombinareo indray rery atendrombohatra rery mo mampime akoa ty ianao Ramsey ka fa inona mampime andry an'izany nefa ka de atsoy fotsiny koa hoe sedera fa aza tsy na Ramsey zany endray ariko fa ny mampime de tianao milaza mahita olona ery atendry fasana ery nefa de lalana tsy azo lalovana ane iny masika be izy telo mianaka amlevinao de tsy misy masamandalo eny ny olona de tsisy olona mipetraka zany eny amin'ny manodidina eny eny matoa eny tsy mahazo ale de mazava ho azy zany fa tsy misy olona mipetraka ary aleo tokoa aloha afindrako kely ery re tomboko reto vetivety ka domona fangatso hoe lasa ihany izy marina ohatray ay ve ato arinako ato elahy ary voate hoe lany tery ambony tery de to tonga ety ambany ety sady sady re malabary sy pataloha re mihitsy ny akanjo nanaovan'ny latazako hatretya
Za mihitsy le teo fa inona mahagaga anao amin'izany e? Sa tokony tsy hoe via tanànako angeny? Kanefa ne vao teo mihitsy tomona no laza fa tsy azo aleo ny toerana io e. Tsy azo alevy endritra dia aninena izy Ka izay indrindra matsy ny mahagagaka. Milaza izy fa hoe tsy azo aleny nefa dia izy makeny foana isan'andro. Fa iza tokoa aloha ny anarany aty e? Rivo no anarako ry Sedera. Fangamo hoe fanlazaiko anao ny anarako to tonga dia fantatro avy hatrany. Zay ny dia tonga e. Ry ary iza koa nresahanao teo ry Sedera. Sa ny telefona indray ve? Tri ary fanakaiza izy teo. Enao teo tena mahatsikaiky mihitsy ka. Ary rehetra teo akanjo koa atsofoko amin'izay fa tsy te hilomano tsony aho izany. Fa maninona nefa raha iny sorty iny nanaovanao e? Sa tsy tianao ve za? Eto aty ireo anaovako ireo lambako ireo fa tena tsy mahazatra azy zao ka. Indray ariko. Aleo aloha avy tevidiana avokoa izay filana rehetra dia ny mbola tia tsena ty e. Azafady anie madama. Ahoana ny ianao izay Ramose kely? Tsy zany re madama fa vahiny be aty aho. Dia saika mba hanontany anao hoe aiza ho aiza eto kay no misy komina azafady? Ay, mandehana amin'ity lalana mahitsy ity re dia ao ambony kely ao ah. Misaotra tompoko. Ary sao dia mba misy asa afaka atao tokoa aloha any amin'ny madama any. Mitady asa mantsy aho no tena marina. Azafady kely aloha se dia avesika miresaka. Eny ary. Allô? Sedera? Vao firy volana ve ny nahatongavanao tany dia efa mitady tsirara asa ady ianao e? Misy zavatra fa mahavariana anao mihitsy any e. Ary tapao efa tsy resaka amiko ianao fa za aza treritreromina eo. Nitapahany tokoa marina. Nivadina nga zany madama? Ie, tena manorisory ahy mihitsy zany raha olona. Ka inona tsara amin'izay tokoa moa ilay asa tadiavin'ny seto eo? Tsy zany re madama fa izay asa mety ho vitako. Enona dia mpamafatrano ariko. Ny asa aloha izao dia tena misy tokoa fa ny olana izao dia... Mahaza asiana olana re madama. Tsy mampanina angena dia mbola tsy mandray karama ary aloha e. Mba afakoto ny tovolahy toy izany ka. Iasa hono izy nefa tsy maninona na dia mbola tsy mandray karama aza. Ka ahoana madama? Mety aminao ve sa tsy mety aminao ny asako ao aminao? Ka andao zaniko. Ianao ary zany mazoto na dia mbola tsy mandray karama aza aloha. Fa ianao zany tsy manana namana na havana mba mipetraka ety amin'ny manodidina ety. Manana ihany aka. Manana rahalara izay ihany mipetraka aty fa ohatra ny tsy dia tsaroko ny toerana misy azoko. Zaho koa mantsy efa ela no tsy tatiako. Ity misy taksi andehanantsika. Taksi! Ka mandroso re Ramose a? Ohatr'izao ny ato aminay. Tena mba mahafinaritra koa nge madama zany aty aminareo zany. Tena mahatamana mihitsy fa tsy ohatra ny any ambanivohitra. XL Radio manolotra ora ho anao amin'ny Sivo Raly. Andao ary ianao atoroko ny asa rehetra tokony ataonao e. Eny ary madama. Ato ianao rehefa maraina no mahandro sakafontsika. Dia toraka izany koa ny atoandro sy ny hariva. Rehefa tsy misy atao ianao dia mba diovy ihany koa ny tanàna e. Dia revo alina zany madama dia makaiza? Manao kartiera nga kely fa izany ve dia fanontaniana tokony hipetraka? Sa tokony atory eo akaiky indray? Azafady re madama. Everiko fa ataonao solon-Ramose mantsy ako. Rehefa tsy asa ianao Ramose kely ity dia hitanao ngamba ny lalana nidiranao tato a. Tsy anadala akory ny antondianao ato fa hiasa. Eny re madama. Azafady re raha nahatezitra anao ny zavatra nolazaiko teo a. Zaho koa mantsy olona somary be vazivazy izay ihany koa. Ary ao anaty koa moa izany nahafantaranao fa hoe tsy ato ny vadiko ka. Ka ianao ihany nge madama ny antso azo tamin'ny finday teo masoko teo e. Ay tokoa moa. Zaho koa somary very tadidy izay ihany. Ary mandana vonjeo amin'izay ny asa tokony atao fa atoandro ny andro. Ok re patron.
Aleo aloha mba hanararoatra karivotra kely eny an-tsaha eny. Zaho ary mbola tsy niasa koa androany. Ary faria tsara isahady koa ny kala domony. Mahafatifaty rangahy tovovavy tika. Fa izy tia tsy mahalala izay atsimo sy avaratra koa ny mahavoaziko. Aiza ve ka mikitika telefônina aza tsy hainy. Fa izy aloha fakatarana ka. Amin'izay rasy pura mihitsy. Sady tavy no volony. Sarona an'le volo lava ny tarehany boribory toy ny kanety. Ny masony somary lehibe fa manaingo ny endriny. Manga fotsy le volo maso matevina natoraly eny aminy. Tena lafatra zany raha tovovavy ka. Ary aleo anatonana fa tena variana be ny izy zany e. Tomona. Inao koa manaitra? Ina koa mba ataonao aty amin'izao izao? Nga tsy miasa sa mitady olona? Ie, mitady olona. Fa iza ny tediavinao aty ry Sedera? Izy ary ny tediaviko raha fantatra aho. Asa? Za ve moa alala izay vehivavy tediavinao aty? Ary avy hatrany dia fantatra hoe vehivavy ny tediaviko. Ie, avy hatrany dia fantatra hoe vehivavy ny tediavinao satria ianao ny lehilahy Sedera e. Tera lehilahy tapiko ary ny tediaviko dia ahoana ka? Lehilahy iza ohatra ka? Ohatra hoe Rivo. Rivo? Ie, fa inona mataitranao amin'izany ka? Sa tsy anaran-dehilahy indray izany Rivo? Le izy ny anaran-dehilahy e. Fa ianao dia nisafidy hoe Rivo ny lasainao. Rivo mantsy ny anaran'ilay zokilahy izay. Ary fa maninona izany hoe Rivo ny anarana voaton'ny vavanao ka? Ka satria re izay sy Rivo miresaka. Sedera, fa Rivo izany miresaka aminao izany? Rivo akia, tovolahy somary mena maso be izay izy. Tsy dia tia misolosolo fitafiana izay e. Ka fa tsaroko. Dia izany Rivo izany ilay lazainao fa niresaka taminao indray andro iny? Izy indrindra. Dia izy ihany koa ilay hitanao tery any tendrom-pasana tery? Sedera, andao mihitsy sika tonga dia tsy fanerasera tsondra izany ka? Fa misy inona ry tomona? Anadahako indrivo indry Sedera. Ary rehefa lolo vokatra, izy dia dala dia neny ilay razana masika be ao anatin'io fasam-bao io. Tsy ekeny ny faneraserako aminao matoa izy miseho aminao. Maninona tsara hoe ry tomona? Ka izany ho ahy e, mety atahorany anisy ratsy ahy izany ianao. Tsy mino an'izany ary tomona. Olombelona nofa mandra zao ny hitako miresaka amiko. Minora ianao ary Sedera. Tsy mino an'izany ary tomona. Fangamo Jesosy ny anadahanao na afaka hitsangana maty ka. Raha tsy mino ary ianao dia amariny izao e. Hoe? Tsy mikasika amin'ny tany ny tongony jereo tsara. Dia tsy miseho ihany koa izy raha tsy eo anelanelany amin'ny 12 ora ka hatramin'ny 2 ora atoandro. Tsy misy an'izany ho fa aza mba mimimy foana ianao. Indray ariko, mino ianao tsara dia tsy mino ianao dia anao ny ianao. Mba tena nalasa saina koa ny tenin'ny tomony iny ka. Tomino tsy mino izany ny saiko. Ny maty amiko tsy mitsangana tsony nefa amin'ny lafiny raindray. Toa tsaroko tokoa isaky mitatao vovonana ihany avy mba mahita ny Rivo iny an-tsaha. Ie, tamin'ilay indray andro ry izao tamin'ny ray latsaka tany ho any. Fa tia tongony hoe tsy mikasy tany ny to. Ohatry mbola tsy kiarotro Tonga ary Sedera hianatra. Sedera, fa iny ty malasa saina be anao eto. Sedera! Ay ve ka efa ato ianao e? Fa inona ho ty mahavariana anao? Lasa saina ary tomona tamin'ilay resaka ho ankeo iny. Fa inona amin'ireny nefa ny tena malasa saina ny Sedera e? Efa reny lazaiko anao reny no marina. Le anadahanao maty any ry tomona tsy dia tiako hevitra e. Fa izy le hoe mbola afaka miseho amiko ny mahagaga. Aleo ary atao hoe tsy Rivo anadahako ilay miresaka aminao raha izany no ataonao malasa saina lavitra anao eo e. Nefa raha ny fitantaranao zava-misy dia tena izy mihitsy ilay miseho aminao. Toy izany koa mantsy ny fomba fisehony amin'ny olon-kafako. Fangako efa nisy olon-kafa nisehony teo alohako ry tomona. Efa betsaka mihitsy. Izay olona mitady anisy ratsy dia isehony avokoa. Fangamo izany mitady anisy ratsy anao ka? Asako, iza moa malala izay tena ho an-tsainao marina.
Fa za koa ngamo miteny hoe anisy ratsy ahy ianao fa mba mitantara ny zava-misy aleo zany resaka zany ivalina fa resaka mandany petrolina ka ary avy amin'izay tsika hianatra. Andao ary tompoka fampianarana avy ary eto akaiky eto eo. Ary aza dia safosafona ohatr'izany reny feako ry Sedera. Ka tsika ny hianatra fitiavana sa tsy mazoto hianatra fitiavana indray? Mazoto ka fa angamo izany ohatr'izany le hoe mianatra fitiavana. Oui, mazava ho azy. Ay, ary andao atsy hanefitra fandriako atsy fa ao ndry ny tena mora may ka andao ary. Rivo fa mba makaiza koa ary ty Rivo hatramin'ny maraina mbola tsy nahita azy. Efa ho amin'ny 12 sasany izao mbola tsy tazana ihany. Mitady angamba madamo mafatifaty. Efa adiny 5 moa no nitady anao dia izao ianao vao mody mipoitra avy any fa mbola taiza ianao ty? Mbola variana nijery ny albaomanareo tatsy anefitra re madama. Ka ianao ty tena mahafatifaty be mihitsy tamin'ny fahatandranako. Aza dehibe dokadoka eo ianao Rivo. Tena marina anie zany madama mety ve aloha madama raha mba anasolon-dramose kely aloha mandrapaha. Ty Rivo ty tokoa anie ka ohatran'ny mbabo gosy ihany saingy izy ty mena maso be ty ny mahavoa azy. Fanampin'izany izy toa tsy mba misolo akanjo fa reny foana. Zany hoa madama sa tsy mety ve? Ahoana hoy ianao? Tiako be hoa madama aleo fa ahodiniana momba n'izany ary fa maninona tokoa tsy mba miala amin'ireny malabary manga sy pataloha mainty reny mihitsy ianao sa tsy nitondra afa-tsy reny ve? Manana ankoatran'ireto aho fa reto mihitsy mba tiako anaovanako. Ao rehefa hividianako ianao ka oaka izao madama fa tsy maninona. Eny ariko ary mandehana vonjeo amin'izay ny asa fa atoandro ny andro dia mba esory ireo bozaka eo an-jaridaina ireo fa tena efa mialava loatra. Eny re madama dia mba afaka mitsotsotra ao aminao ve ary efa vita ny asako Aza dehibe any ihany rehefa ny asa tao zay fa lasa omendalana ary ianao efa mirombe folo atandro zao ndeha jereko eny atsara nga Rivo ahitako ny tena marina momba azy tia tokoa eny ny ianao lahy. Aleo jereko eto amin'izay ny tonga ny lazain'ny domona tsy mikasy tany zany. Salama sery Rivo raha Sedera memena ihany anie zany masongia zany fa misy olana angara mena masoka ary toa afafafamaly anie ngia zany tsy hitako le tonga fa jobony ao anaty rano. Za ve ny afafamaly sa ianao na afafahany tany? Ono ahe inona ny tena marina momba ngia ty marina momba ahoana moa fa tsy azoko. Momba ny sisy ny fianakaviany seka. Inona koa ny mahaliana ny lahy amin'izany Zanga efa nanontany lahy momba ny fianakaviana lahy noho izany no anontany lahy momba ny fianakaviako. Mba masika koa le retsinareo zany ka. Sedera aleo aloha andeha hamonjy ny tanànako fa ino ny olo-tianao tadio fa mitovy ny akanina ny olo-tian'olona tiako no akan'olona ny olo-tianao any fa tsy azoko ry sery Rivo Sedera fa inona nataonao rereto? Fa irery ahoana koa fa tsy hitanao anga iny olona avy niresaka tamiko iny. Fa izay olona miresaka aminao eo ianao rery foana ary ny hitako tetiko. Ianao mihitsy ny tena jamba ary domona fa tsy hitanao ve hoa iny olona lasa iny efa ry akaiky amin'ny fasan'ry izao. Tena efa ho lasa dala angamba ty ianao. Izay olona efa akaiky amin'ny fasany eo ka. Fa iny izy rea iny manao malabary manga sy pataloha mainty iny. Trekakyo fomba fiseho andrivo mihitsy zany ry Sedera. Tena jamba mihitsy ianao ty ry domona ka io zao izy io mipetraka akaiky ny hazo io. Tsy misy an'izany reo ry Sedera, masinao mihitsy ny mamorona. Dia aleo koa zany fa efa lera fisakafoana zao Andao ary
Tsy andro koa zany zay arivany andro ampianarako fitiavana anao ndraika. Mba tena manahirana ny saiko reny zava-nitranga renika, indrindra moa le teny lazaindrivo tamiko iny, toy ny angalanilany an'olona nakany olona ny an'laho izy. Aleo mihitsy aloha atsoko tiana ka nakaiza moa le findayako teto. Ty eto ka. Allô? Allô? Iza ka io azafady? Andray ry Tina. Tena tsy fantatro marina ve a? Ay ve sedere, mianatsiny fa efa tsy fandrehako tsony ny feonao. Ahoana? Inona no tatavanao Fa tsy azoko ry Tina. Tsy fandrehanao ahoana moa? Sedera vadinao ihany ty e. Fantatro tsara ianao ka. Fa saingy efa tsy tsaroko tsony. Anga moa ianao tsy efa manambady ka. De mbola inona ihany ny antsonao Ampy azy ry sedera, leo ny fitapitaka ao Enoy aloha ary Tina. Tsy manam-potoana enonanao Ajao tsara le tamba vohibavy miaraka aminao iny. Efa samy manana ny fiainany sika zao manomboka eto. Veloma ianao? Tina. Allô? Tena tapaka marina. Fa iza koa nefa no niteny tany fa niaraka tamin'ny Domona Saika alavendrana iny no mipelipelika tany. Leo mihitsy rangaha alehako any iny ataoko malala ny anarako iny androany. Domona. Orikala Domona. Ao zay ry sedera. Hianatra angatsika sa... Hianatra anatra iny iza moa no niteny hoe mandehana mitatibolana any amin'ity nany. Tiany izany sedera. De mitatibolana ahoana koa fa tsy azo. Aza mody adaly eo ty tsy tia izay tambanivohitra tsy mahalala ninino mihitsy no atakaloko ny vadiko. Tray kosa. Tsy misy fantako izay lazainao sedera. Mbola be famalina eo ihany ty. Marary eny izany ry sedera. Fa manina renao de manao ohatr'izao mampiady amin'ny vadiko ka. Manimba amin'ny fiainako ianao de tsy maintsy sombako. Ianao neny nanimba voalohany teo ry sedera. Mbola valio ihany any raha tsy anaparako ny atezerako eto ianao. Fa iza moa ianao tsy valiko Ka zany araka mbola tsy ampy le teo mantsy ka. Fa manina renao de mampahory ohatr'izao Zany ihany katanao ka. Mbola aiza nefa ny azo anty Maty alohako. Raha rivo dia ahoana hony? Salamy. Ary totra miavinavina be ngela zany nga misy olana. Ka. Ono tokoa aly ty rivo. Ohatrany nahare hoe efa lolo vokatra hony lahy. Ary to tsy valila fa loza lamime fotsiny. Ka ialano mampime ako. Aizako isy lolo andendeha sy lomana anaty rano zany. Tsoriko mazava amila fa iny domony mihitsy ny tena lolo vokatra. Maninona hoe ty? Zany hoa. Aza de miteniteny foana letsy za zany very lafa niaraka tamin'ny lolo. Eno hoa. Lolo iny. Ry ambondry no fasany leviany. De izay koa no mahatonga azy mandrarany sihatsy hoeny. Satria tsy tiano dikadikana ny fonenany. To tsy mino an'izany ka. Mariny zany rehetra lazaiko an'se zany ka. Sady inona tokoa moa no antony tena irahany sy aminy. Ngasy io tsy efa manambady ka. Efa manambady ka. Fa mba asina kely lesy le fanalana azy bandy ihany ny tena. Dry. Ary to lasa menamena be tampoka teo koa mason'le ty. Somary marary kely esy ny lohako ka. De se zany aty apijaly anabavin'olona. De apijalin'olona koa ny vadiny seso sy ny anabaviny se. Fa inona foana ho mahatonga ny lamiteny amiko toy izany fa nga fantatry ela ny vadiko. Sady efa manambady koa ary ny vadiny seko. Mandehana moa de vonjeo izy fa sao ratsy fefary eo ny tokantranonareo ko. Tena hafahafa koa zany ka. Sa very andeha hody kely mihitsy aloha aleo rangaha zay natao ilozako aloha lahy hiala ny bandy. Omendalana ary se. Tena maizina amiko ny tany aman-danitra marina. Rivo sa Domona ny tena lolo de iza tokoa ny mpitatitra resaka any amin'izy roa.
Tsy na lehilahy ny lahy indray mitoraka ty ry sedera ka. Tina, andao amin'izay ry sakafo fa efa vonony reto e. Ay kosa, mba haingana fikarakarana nela zany ka rosoy ary e. Ireo ary de mahazo toa madama. Ary maninona raha hoentina eto ny sakafonao, de mba miara-minana eto ambony latabatra eto sika. Oka re zao ihany madama. Eo rehefa tsy mampaninona, sady ovaliko eto anie le etaetanao tamindray andro iny e. Ka efa avy ny sakafo ny ihany tena mariny. Ay ve, ka avy ary mipetraka eto amin'ny seza eto anilako eto e. Zay, ary fa maninona ty masonao ty ny mena midorehatra be ohatr'izao foana e. Sa marary maso ianao? Aza dia anontaniana lavan'izany ry madama. Hainao miandalana iny ihany izany fa ho eto amin'izay le resaka ao e. Mbola betsaka koa manko ny zavatra tokony ataoko. Ka zao ary re rivo a. Manaiky ny hotiavinao a. Zany very Tina. Andray, tena avo ny lanitra ka tsy takatro. Tsy ombony foko ny hafaliako. Tena faly aho ry Tina. Tena naika ihany ny mariny ianao a. Enao no hitako mahafafa ny alaheloko ry rivo a. De matoka fa tsy hamitaka ianao. Mahazo matoka ianao raha avako fa tsy hamitaka anao aka. Fa rivo a, tena marina kay le voalazanao tamiko reny hoe manatalatamba amin'ny vohatra any sedera. Tena marina reno ary madama. Raha janony amin'izay zany madama-madamanao zany ry tiako a. Efa mpifankatia any asika e. Ay marina moa. Azafady rery Tina malalako a. Efa zatra koa ny avanaoko. Mba zay ay. Ary afaka matory eo akaikinao amin'izay ve za zany ara alina. Mazava ho azy kia. Afaka manao izay rehetra tianao amin'izay ianao. Ary efa lany koa reto ny sakafo fa afaka mamonjy ny asanao amin'izay ianao. De aza manao vizana be loatra fa efa tsy piasa tsony anie ianao e. Eny re a. Zay aloha fa lasa zany ko. Ary fandeho aiza koa ty ianao ry sedera mangorongorona entana toy izao. Ndeha ody ary ry tombona. Ndeha ody any amin'ny vady aman-janako a. Fa ody ahoana re ianao a. Ngamba efa vita sady ny asanareo taty ny hoe andeha ody sady ty ianao. Inona moa ny tokony anontanianao momba ny asako e. Na mivadiko aza tsy mbola nanontany momba an'izany ka aoka tsy fanadikadina kely e. Tsy hay kosa e. De tsy mba mananjo anontany anao an'izany kosa ve zany a. Efa hoe tsy ilaina ho a. Ary aza mingolangolo eto masoko eto fa marikiriko a. Tsy mahalala tsy tiana. Ary mila koa fa aza de be sinema eto alohako eto e. Mba fijery ary sedera fa aza de lozanao mandatsy eo a. Fa maninona tapoka teo koa nefa tianao e. Malolo be re a. Tsy sakako izany fofona reko izany. Tsy anaovanao sinema eto fa aleo andeha. Sady za koa tsy miresaka amin'ny lolo. Aleo olombelona nofa mandra mitovy amiko ihany ny resako. Zay fa lasa. Sedera, mitsanona aloha ianao e. Sedera, sedera hoa. Tena lasa ihany izy marina. Fa inona tokoa ary loha samy mahazo azany e. Ohatrany tsy sakako izany le fofombary mangotraka ao ambadika ao. Aleo mihitsy aloha ho any amin'ny madama de aka fanafody ka. Ay, aleo izay mihitsy ny atao. Araina sahady indray ty ny andro. Ary aloha andeha hifoty eto fa mbola betsaka ny raha tokony atao. Ay, dry. Ary efa tena mifaly sasany ka izao a. Tena raharana izany torimaso izany. Aleo mihitsy avy hatrany de mitsangana fandrao be teto indray. Tomona?
Sedera, fangatsy nandeha indray ty ianao. Sa ny mba hevitra? Andeha ka, fa anao veloma sy fona aminao ny antony natongavako eto indray. Tsy afaka hiverina ty tsony mantsy de mety sy eona tsontsika raha tsy hoe za no alainao any aminao. Fa tsy azoko ry Sedera, hifona amiko ny amin'iny ty ianao. Te hakanao aiza koa moa zany ahy e. Za zany tsy mahita izay any Antananarivo misy anao akory. Ko alaiko amin'ny fomba ahoana moa ianao? Efa fantatra ny hery tomony. Ny inona? Efa fantatro na de tsy teny azy ianao. Fa ny mahagaga fotsiny de maninona ianao manafina izany rehetra izany tamiko ka. Fa inona fantatra ao ry Sedera? De marina inona ihany koa? Efa nolazain'ny rivo tamiko avokoa ny zavatra marina e. Tsy nisy nafeniny tamiko na de kely akory aza. Kay ty za ty niaraka tamin'ny vehivavy lolo, niaraka tamin'ny matotoa, mpamitaka ianao ry tomona. Maninona nefa ianao raha nijanona tany amin'ny toerana sahaza anao tany fa tsy manelingelina ety tany ety tsony. Sedera, fa inona daholo izany lasainao azy zany? Tsy marina izany Sedera, tsy lolo zany aho fa olombelona mitovy aminao ihany. Mifona tamin'ireny vitantsika ireny e. Za raha teo koa moa tsy nalala fa de niraiki-pitiko. Inona re nataoko anao zay ianao vao mba ino ahy e? Tsy manam-potoana be olanina aminao ary tomona fa zao tena nity anao na de hoe tsy olombelona mitovy aminay azy ianao. Zay fa lasa. Tsiry Sedera. Zay de mandria-piadana ny tomona malalaka fa aza manelingelina anay any Antananarivo antsony. Sedera. Ty ahoana ty zanatsika ty? Mitoetsazana ary Sedera. Ka hiteraka izany ry tomona, velona ianao. Sedera. Mba mangina koa na amin'izany lalana ty izany ka. Ry kosa eny misy tovolahy anankiray ka. Ory tovolahy? Toa tsy mitodika. Ay, efa tsy rarivo ve ary ty e? Tena izy mihitsy io fa lasa nalotoloto fotsiny le malabary fanaovany. Rivo a? Ve raha Sedera? Ary andeha ho aisika izany no tonga de miaraka amin'ny entana be mihitsy ko. Eo indrindra sika zao ry se mandrosoa aloha se ato anaty fiarako ato e. Zarako ary nahita an'se eto de mba antaniko ny tena zava-marina momba anao sy tomona. Miainanao ary e. De inona momba anay no tianao fantatra ary? Mpifaninana marina moa ianao sy tomona. De izy aminareo ny tena lolo. Mampimiahy ty lehilahy ty ka. Ngamo sika se lahy tsy efa mpanamana indraika. De inona ny tsy atoko isan'ny lahy zay lasaiko e? Tsy de mila safary be aletsy se marina ny tiako enona. Sedera, anabaviko tomona ary efa maty efa ela izy. Tsy efa impiry moa no nanazava-ngany zany. Ka tsy zany ny elesy fa milaza fa bevoka hony izy. Fa loza ino ty lazainga? Ka zany ho aiza moa nisy lolo mety ho bevoka. Sady tsy vita an'izay fa nioka nandoby teo amasoko ity izy. Zany no antony ilazako hoe sao de mba ialahy koa sara ny lolo fa tsy izy velively. De ahoana ozy ialahy manoloana n'izany zava-misy zany ka? Vaky lesy ny lohako inona ny tokony ataoko manoloana n'izao zava-misy zao e? Tokony hoentiko ve sa tokony hajaniko ary? Zao ary lazaiko alahy. Jereo aloha ny toy any tantara de eo ialahy manapa-kevitra. Ary aza mieritreritra nitondra azy ihany fa izy ary ve zay tsy efa tonga aniko. Lolo vokatra angely tiany. Tena tsy hitako izay tokony ataoko e. Avela ho any lesy aloha zany ka. Fa hono sao de mba misy asa tokony mba sahaza ho anany amin'ny lasan'ny vadalany. Za koa mantsy efa tena leo amin'ny fiainana ety ambanivohitra ety de mba ty sitaka kely any andrenivohitra aniko. Misy de misy tokoa alohany fa ty se tsy mba nitondra fitafiana zao ny tohatra ny manahiranako. Za mantsy ty efa tena tongotra ambiandakana ka tsy afaka iverina tsony Tsy maninona fa aleo rehefa mandray ny tambon-karamako amin'ny vitsy kelikely. Aleo aloha ifaliana miretiko. Eny ray ariko. Avy hatrany sika de anainga fa ty koa mantsy lalana adiny roa sasany io sisy.
Tsika raha teo tsy tonga dia matana any an-trano fa nofa sambra aloha mandritry ny roa volana eo amin'izay koa ijereko tsara sy anarahako maso antiana vadiko e. Ok ary patron. Rivo a, efa vita ve zay zavatra nataonao tao fa efa atoandro be ny andro e? Efa vita ki malalako a. Ka ahoana, andeha isika ny tianao androany? Aleo sika tsy andehandeha androany Rivo fa hijanona ty any a. Mahafinaritra ainy anie eto an-jaridaina eto e. Sa tsy tianao ve? Tiako ka. Fa tsy mijanona ela eto sika fa mbola maika hijery sakafo hariva a. Anomboka indray Rivo. Ao rehefa adiny telo any sika no mijanona eto a. Dray. Aniny hijanona adiny telo eto ry tiana. Atsasakadiny aza no saiko teneniko. Andray kosa. Atsasakadiny ve ianao mba te hijanona eto anilako e? Enao maraina efa tsy hita makaiza. Dia amin'ny hariva koa mbola manjavona ohatry reny lolo reny. Dia atoandro kely io ve mba hangatahako dia tsy mba fonao? Ka tsy hoe tsy foko any ry tiana. Fa ilay asa mandraraha miandry mihitsy no mbola betsaka. Zany na atao hoe efa vadinao aza dia tsy maintsy mbola manao ny asako foana ihany. Sady ny vadinao koa any ry tiana ka efa tonga eto Antananarivo. Anomboka indray Rivo ilay teniteny foana. Ahoana izao no nahafantaranao an'izany? Ka fantatro fotsiny koa. Efa iray volana sy tapany eo izy izay no tonga taty. Manara-maso anao. Aleo re izy ho any a. Zaho efa manana ny tiako dia izy koa efa manana ny tiany. Fa inona koa tia mampime anao Rivo? Sa tsy marina indray ary ve izay nilazaiko teo e? Aleo aloha anidy anitsy vavahady itsy aho fa avy eo tizana ny tafatsika. Ary faingana ary ianao dia mba hiaraka haka sary tsika sy ianao mba atao fahatsiarovana e? Endre a. Mba tena mahagaga loatra ny zavatra rehetra lazain'ity Rivo ity ka. Ohatra ny mahay mamina vinany ho avy izany izy. Asa mba inona loatra ary mistera miafin'izy ity. Fa izy aloha dia tena tovolahy hafa mihitsy e. Tsy tia misolosolo akanjo, tsy tia miara-misakafo aman'olona. Indrindrindrindra izy tia mena maso lavo ity. Rehefa miresaka ny momba ny sedera vadiko a. Okinona koa nefa izany e. Zarako aza mba mahalala ny vaovao marina momba ny sedera. Aka sary araka amin'ny Rivo avy eo dia aparitako ao anaty tambazotra tserasera ao. Dia amin'izay hitany tsara hoe efa nanadino azy a. Izay ange ary tiako dia tonga e. Alaivo amin'izay ilay sarintsika telo mianaka e. Fa sika telo mianaka ahoana moa izany fa tsy azoko. Ianao vehivavy indray ve ry tiana tsy mahalala ny teo-batanao a. Mitoejaza ange ianao e. Dia mandehana marino any amin'ny tobi-pahasalamana raha pitso raha tsy mino ahy ianao ko. Ndraso ary fa ho hitantsika eo izany. Natolotry ny malagasy Gypsum sy XL radio anareo teo. Le tantara mitohy nampitondraina lohateny hoe Zana Domoina dia penny RMK Rovaneko. Ireo amelona ny tantara Anja Safidy Nekena Natiora Notsingaina sy Safidy Razafiarimanana ary Asana nandray feo tsy antafinaritra ny kirakira lafin'ny teknika tsy tohaina arinaja nanatontosa RMK Rovaneko mbola hitohy.